Isan'ireo olana goavana sedrain'ny-ponina eto Ankazomborona ny tsy fananana jiro sy rano fisotro madio. Tsy mbola misy jirama aty an-toerana fa ny orinasa Kajelek no ny andraikitra ny famatsinan jiro ary efa nametraka foto-drafitrasa mihitsy. Taona vitsy monja dia nijanona i Kajelek satria tsy zakany vahoaka ny saran'ny jiro izay niarahana nanapaka tamin'ny ben'ny tanàna. Momba ny jiro ndray dia io disadisa iarahana amin'ny fokon'olona eto Ankazomborona. Ary efa nisy filaharana sy nisy famasihana commune tamin'io novembre 2011. Zany hoe le jiro zany sy ny rano dia nisy orinasa, nisy société zany ny tatana an'io teto. Ny société ny tatana ny jiro moa zany atao ho Kajelek. Dia nisy fanarahana tamin'ny nanomboana zany io resaka société Kajelek tamin'ny fokon'olona, resaka redevance. Dia teo zany nampiolagnologna an'le fokon'olo hoe rehefa mitombo ny mpanjifa dia mihaigna ny redevance. Dia rehefa tato afara indray zany ny zavatra tapaka dia hoe rehefa misy zavatra tokony miova dia miara mivory ny ben'ny tanàna, ny Kajelek sy ny solon-tegna-pokon'olona. Rehefa taty afara dia efa lasa ny ben'ny tanàna foana no ny fampivory niaraka tagnaminy. Zay alohan'ny resaka jiro, resaka Kajelek io. Dia tsy neken'ny fokon'olona moa zany dia ny ferina tonga tamin'ny district dia najanona io Kajelek io. Rehefa najanona izy zany dia tsy nisy hatramin'izao maizina ny tanàna. Ny rano indray dia efa nisy orinasa tsinoa ny andraikitra azy ity teto an-tanàna, saingy rehefa lasa izy ireo dia ny orinasa feno amby no nandimby azy. Mbola io vidiny lafo loatra io ihany anefa no tsy zakany vahoaka ka tsy tafajanona atao ihany koa ny orinasa feno amby na dia efa nandray vonina ny foto-drafitrasa navelan'ny TFSM azy. Fa nisy disadisa voalohany dia ny TCFM moa niala bala fotsiny, niala bala fa tsy hoe nindroahana fa niala bala izy dia nasolo ny ben'ny tanàna dia misy société raiky atao feno amby zay, io azy io namany. Ka io feno amby io tsy nisy fagnarahana tamin'ny vahoaka zany fa tonga fotsiny. Dia teo zany igny no miteraka ny disadisa. Dia rehefa niteraka ny disadisa tamin'io feno amby io dia ben'ny tanàna sy ny feno amby moa raika dia ohatra niteraka fahasimbana zany dia le vahoaka tsy nagnaika dia nijereny tsy nisy zavatra hoe fagnomeza tokony nataon'ny ben'ny tanàna hoe handray andraikitra ny jiro fa dia samy nagnenahena. Ny ben'ny tanàna moa niala, ny fokon'olona moa zany nisy an'le disadisa io dia nanangana délégation dia ireo délégation reo ro nitatana ny rano aloha. Dia fijereny azy zany le vahoaka tsy mba nijereny fa ireo délégation reo sahala amin'ny contrat-ziny dia nifampijery fotsiny. Noho izany rehetra izany dia ny vahoaka mihitsy no nandray an-tanana ny fikarakarana ny mba hisiany orinasa jirama ao an-tanàna, saingy araky ny nambaran'izy ireo dia ny ben'ny tanàna no misakana an'izany mba hahafahan'ireo namany mamatsy jiro ny tanàna. Io jiro farango tamin'ny 2011 zay niady anazy io. Zahay vahoaka niakatra tany Antananarivo, nisy ady nataonay teo dia niresy le Kajeleknay teo. Dia nangataka jirama mihitsy zay zany atao amin'ity tanànanay ity fa le ireo entrepreneur madinika reo tsy ho zakan'le eto satria zay eto fa zatra mampiasa zavatra mavesatra, ohatra poste soudure iny. Ka le jiro madinika ny entreprise ireo tsy tianay fa zay mila jirama mihitsy. Ka zay rehefa niakatra tany zay vahoaka, vatanay vahoaka mihitsy niakatra tany Antananarivo nikarakara azy io tamin'ny ministera dia tafara tato nisy alovan'ny ben'ny tanàna ziny. Ka zay tsy nangina zay mikasika an'io fa nekenay izy le salovana satria zay tia ho raha io vita. Ka raha fa tafara tato le zavatra tsy tanteraka n'le raha tapaka satria ny saboteny indray fa le jiro indray tsy vita fa misy 7 milliards zany aloha avy any Amarovay alohan'ny fanjakananay eto dia izy ndohandohana azy io. Ka raha aika izy io vandivandy nataony tamin'le mpitondra ilatsaka teo tsy aikanao le anampy anay amin'le jiro dia vandivandy le nataony tsy tanteraka le zavatra, maty tanteraka zao le jironay. Mifanohitra tanteraka amin'izany anefa no nambaran'ny ben'ny tanàna satria araky ny voalazany dia efa manao zay fomba rehetra mba hahatongavany jirama ao Ankazomborona ny tenany. Jiro Kajelek efa tsy teto fa 2 ans et demi ka zay tsy araka amin'ny tsy afaka. Ny tsy nateto anazy problème lavabe tsy tantaraka fa reo fotsy fa tsy nitantana tsony dia tsy nitady hevitra zany tenanay ben'ny tanàna. Satria zay nanaovana ben'ny tanàna ty dia efa négocier tany amin'ny jirama zahay ary ny jirama dia efa nanaiky tany voaviany ary efa vita ny devis ty tompony devis ny zavatra io. Bebe ihany izy ty tono bordereau d'avoie io jirama Antananarivo nalefa tamin'ny commune
io mitentina ty 4 milliards moa valeur anazy io 888 millions 199 959 io DDE zany Tananarivo zany hoe jirama maro hoe taritina eto amin'izao fotoana izao dia tsy azo antoka ny rano sotroina eto an-tanàna satria efa manomboka simba ny fantsona mitondra azy ireny ka misy fofona dia leon'olona maka rano amin'ny vovo. Ny jiro indray efa saika simba avokoa ireo andron-jiro navelan'ny kageleg fa izay manan-katao eto an-tanàna no mamatsy ny jiro. Tsy mahafapo ny vahoaka nefa izany satria manomboka amin'ny 900 ariva vao mandeha ary amin'ny 10 ora alina efa mijanona sahady. Ny sarany amin'izany 500 ariary isan'andro no efaina amin'ny ampola iray na tele iray amin'io adiny 4 andehanana isan'andro io.